mifanohitra ho an'ny fampandrosoana amin'ny tanora. Fantatra fa ny 7.7 malagasy dia tanora avokoa ary miaina eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Manodidina ny 7% amin'ireo anefa dia tsy anasa. Araka izany, misy ny fandaharan'asa Formaprod, fandaharan'asa eo ambany fiahiny ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompianarin-Jono izay vatsiny ny vita vola. Andray an-tanana ny tanora, ahatonga azy ireo ho mpandraharaha matianina eo amin'ny seha-pamokarana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny vina lehibe ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izany. Tanjon'ny fandaharan'asa Formaprod ny ampananana asa mahavelona ireo tanora izay tsy anasa ary ihany koa hampiroboroboana ny fiarian'ireo efa mananasa entiny hanatsarana ny fidiram-bolany. Maro ny dingana entin'ny fandaharan'asa hanatrarana izany. Isan'ny faritra iasan'ny fandaharan'asa ny faritra Androy, Anosy ary Vatovavy ary manana ny mampiavaka azy. Ahatongavana amin'izay tanjona fanatsarana ny fidiram-bola zay dia mandalo amin'ny fanatsarana ny taham-pahavokarana aloha voalohany ary ihany koa ny fanatsarana ny vokatra amin'ny ankapobeny. Mba ahatongavana amin'izay dia mikarakara fiofanana ny programme Formaprod izay marihana fa fiofanana sahaza ahafahan'ny mpamokatra moa zany manatsara ny vokatra, ahafahany ihany koa mampiatra ny teknika mpamokarana vaovao. Ao anatin'izay dia miara-miasa amin'ny faritra tsirairay avy ny programme Formaprod mba hamaritana hoe inona avy ireo sy ampiarina na filière lahara-pahamehana dia amin'ny alalan'ireny no isafidianana hoe inona avy ireo sehatr'asa zany na asa mihitsy anokanana ny ezaka hikarakarana fiofanana ary hanomezana fampitaovana sahaza ahafahana tonga amin'izay tanjona izay hoe manatsara ny taham-pahavokarana eny anivon'ny mpamokatra. Anisan'ny mandray anjara feno amin'ny fanatanterahana ny plan d'émergence de Madagascar moa zany programme Formaprod izay tanterahana miaraka amin'ny ministera. Ny mampiavaka azy manokana dia miasa misehatra amin'ny tanora 12 taona ka hatramin'ny 30 taona. Maro ny seha-piariana azy trandrahana ny faritra Androy, Anosy ary Vatovavy. Miompana amina loha-hevitra maro ny fandaharan'asa ho fampiroboroboana ny famokarana sy ho fanamafisana ny fanohanana ireo tanora, toy ny fijerena ny fanjarian-tsakafo, fanamafisana sy fantarana ny asa fiariana amin'ny alalan'ny fampidirana ny tanora ao anatin'ny vondron'ny mpamokatra ary ny fampifandraisana ireo tanora amin'ny famatsiam-bola. Ao anatin'izany moa dia misy ny fampiofanana ara-teknika, fampitaovana ary fanjohinana fanarahan-dia. Fiantohana ny fanjarian-tsakafo dia manaparika ny lalam-piariana vomanga mavo izay azo volena mandavataona ny fandaharan'asa. Maro ny tohana nentina ho an'ny tanora hanatrarana izany. Ho an'ny Rafael, efa miroborobo ny fiariana ankehitriny taorian'ny fampiofanana sy fanohanana nentin'ny fandaharan'asa Formaprod azy. Niainga tamin'ny tao vomanga miisa 20 izy ary amin'izao dia efa mamboly izany amin'ny tany mirefy 3 hektara. Mizara ary manaparika ny tao ihany koa izy ao Amboasary Atsimo ho fandraisana anjara amin'ny fanjarian-tsakafo. Taho ty fagnampihany me Formaprod anahy dia izao ny tombotsoako tena miova be raho taloha tagny raho tsy nananasa amin'izao raha lasa mananasa satria azo ty taho famboliagna resaky Formaprod toy. Vokatra aloha tena misy tombotsoa bebe akoatsy izay. Akoatsy ty bageda teo aloha zany tena misy tombo be zany ty resaka bora. 4 kilo zany ny fotony ray la raha mamokatsy. Ary tena soa zany le bageda fa magnome vitamine A. 3 vona le fa miakatsy. Mampiroborobo ny seha-piariana osy ihany koa ny Formaprod. Resy lahatra tamin'ny fanohanana nentin'ny fandaharan'asa azy i Ramatoa Mizapitoro. Lasa manana asa mahavelona ary efa mivoatra ny fari-piainany. Zahay tanora dia lasa manana asa amin'izao. Asa mahavelona. Tsy asa amin'ny bureau avao zany ro mahavelona fa nja fihariagna osy eo mahavelona. Nahavita tragno raho amin'izao, le nahazo aomby. Izay zany tombotsoany azoko tamin'ny Formaprod. Lahara-pamehan'ny fandaharan'asa ihany koa ny fampidirana ny tanora ao anatin'ny vondron'ny mpamokatra ho fanamafisana sy fantarana ny asa fiariana.
efa manana toe-tsaina mpandraharaha ankehitriny i Mampila raha toana katra no azony teo aloha. Ankehitriny efa mihitatra ny asa fiariny ka lasa mpamokatra tongolo ihany koa izy noho ny torolalana nentin'ny fandaharana asa Formaprod azy hatrany. Zaho tanora ufagny Formaprod, zany hoe tanora tsy hagnasa aho teo aloha. Fa nao fa zao zany taty tafara nahazo le fampiofagna amin'ny Formaprod de lasa nanagnasa. Nanao fambolagna tongolo. De ao agnaty fambolagna tongolo hitako fa tena nampiova ty fiaignako ary tena misy vola be ao agnaty tongolo, tao agnaty fambolagna tongolo zay nahazoako motopompe, nahazoako tragno ary tena hitako zany fa tena niova. Noho ny fanirina amin'ny fampivoarana trano dia manampy ary manao tantsoroka ny tanora ihany koa ny fandaharana asa Formaprod amin'ny fananganana sy fantarana tetikasa vaovao. Misy araka izany ny fampifandraisana ireo tanora amin'ny famatsim-bola toy ny FDA ahafahan'izy ireo mampivelatra ny siam-piariny. Tombontsoa maro no azo amin'izany. Niavy koa ty FDA nagnome famatsim-bola anay nahazo ose roambin'ny folo. Miaraka Zolikosy le nahazo fiofagna koa zahay entreprenariat nahazo fiofagna Galsa le isaoragny fitondram-panjakana tonga ty nitsidika anay tamin'ny alalan'ny Formaprod. Le formation me Formaprod ahy tena nampihariko fa tsy nipetraky avao raho nampiasa le nahazo bisikileta nahavita tragno ary tanora mahavelo tegna tsy makindoha amindray aman-dreny. Nahazo tohagna tamin'ny FDA nahazo vola 10 tsy ray tapitrisa de i nahazoako ose 20 io. Misaotra ny fitondram-panjakana nagnome tohagna boka amin'ny Formaprod. Isan'ny fambolena natao lohalaharana ao Betroka ny vokatra tongolo satria be mpitady ary tsara indrindra manerana ny Madagasikara. Miroborobo ny famokarana izany ary ao anatin'ny 3 volana dia miakatra. Mahatratra 900 ny tombontsoa azo hoy ny tanora iray ka tena velom-panantenana izy fa tena lasa miroborobo ny fiariny noho ny fanaovana ny fambolena manaraka teknika. Zahay dia mamboly tongolo. Taloha zahay dia nampiasa ny fomba ara-paharazana tamin'ny fambolena tongolo. Tafara tato zahay nahazo formation tamin'ny Formaprod dia nampiasa ny ara-teknika. Hita tena niova be ny vokatra azonay tamin'ny tongolo. Ny atsara lasa nitombo be sady tsy dia nagnarary koa fa misy famampiasa ny ara-teknika ka. Arak'izany hita taratra fa afa-po tanteraka tamin'ny fandaharana asa Formaprod ireo tanora tany amin'ny faritra iny ka tonga tanora matianina amin'ny famokarana sy ny fandraharahana eny amin'ny tontolo ambanivohitra tamin'ny alalan'ny traikefa sy fizarana fahaiza-manao ary ny fahaizana ny fitantanana ara-pamokarana rehetra nomeny ny fandaharana asa Formaprod.